Fikambanana mpianatra avy amin'ny fatra roa amby roapolo eto Antananarivo miantso ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony anohy ny fitakiny. Tatitry ny solombavambaoka ho an'ny rampitso eny amin'ny kianja 13 Mey no anatanterahana izany. Rodo be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara, ny vahoaka ny tompo-pahefana zony ny entatitra. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indrairy no tsy diako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny fampalalam-bavao ny fahitalavitry ny MPS manasanao ampanajana sy ampitiavana ary anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Famalona ny fikorontanana ny fampianarana eny anivon'ny université izay miankina amin'ny fanjakana amin'izao fotoana dia entitra androany ny fikambanan'ny mpianatra avy amin'ny faritra roa amby roapolo eto Antananarivo raha namoaka fanambarana androany. Teboka maro moa no nivoaka tamin'ity fanambarana teny Akatso ity. Ary ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Andry Rakotomalala. Vao nanomboka taona 2024 dia fantokona ny mpianatry ny ENS Peflo ary dia nahazo boma mandatsa-dranomaso fisamboran'izy ireo raha nitaky ny zony. Taorian'izay dia nitokona ihany koa ireo mpianatra eny Akatso ao amin'ny sampam-pampianarana Mpitsabo ary mbola nahazo ny anjarany tamin'ny boma mandatsa-dranomaso ihany koa izy ireo. Efa ho 3 andro kosa ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpianatra teny Votovorona satria dia nitaky ny zony ihany koa ireo mpianatra. Vao omaly dia nietsika ihany koa ny mpianatra tao barika 5 ka namonjy ny mpianatra iray niainy mihitsy ity fitakiana ity. Ary alina dia nanomboka nietsika ihany koa ny mpianatra tao amin'ny Université Nandrianzato Fianaratsoa. Raha fehezina dia mikorotana tanteraka ny tontolon'ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony ka antony nampiakapeo ity fikambanana manana tanjany eny Akatso ity. Fanambarana manoloana ny toe-java-misy eto Madagasikara indrindra eto amin'ny tontolon'ny anjerimanontolo izay namoizana ny mpianatra namanay dia manao zao fanambarana zao izay mpianatra avy amin'ny faritra roa amby roapolo eto anivon'ny Université Antananarivo. Voalohany, miaraory amin'ny fianakaviany manamanjo ary manameloka tanteraka ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana izay namono na afaty ny namanay tany Toamasina izahay satria ny mpitandro ny filaminana dia tsy tompo ny aina fa natao iaro ny aina. Faharoa, meloinay ny fanafenana na fanodikodinana vaovao marom-pototra. Fahatelo, efa ela no nahatsapa fa natao ankilabao ny fampianarana ambony dia izao hitampoky hitam-pirenena fa ny vonoana tsotra zao ary natao ampabe maso ny mpianatra tsotra ny taky ny zony. Fahaefatra, mangataka ny anaovana fanadihadiana lalina ho an'izay na vanondozy sy ampiharina ny sazy faran'izay enjana ary atao ampabe maso ny tatitra momba izany rehetra izany. Fahadimy, miantso ny mpianatra rehetra amin'ny ambaratonga ambony manerana Madagasikara mba aneo ny firaisan-kina ka anohy ny fitakiana izay efa nataony maritorantsika hatramin'izay ka tsy emitrotsontsika. Fahenina, mangataka ny amoana tsy misy atakandro ny vatsim-pianarana izay mbola misy 4 mois plus équipement. Fafito, tsy ekena ny fampiakarana CODIS ho an'ireo mpianatra izay mitaky ny zony fa tsy camp de concentration ny université ka anaovana didijadona. Dia noho izany, tsy ekena arak'izany ny fandemena-tsaina amin'ny endriny rehetra na amin'ny alalan'ny CODIS na amin'ny alalan'ny famonjana na amin'ny alalan'ny famonoana atao amin'ny mpianatra ety amin'ny ambaratonga ambony izay mitaky zony amin'ny Mangarara. Fahavalo, mangataka ny amoahana tsy misy atakandro ireo na izay gadraina izahay mba hisiany filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fanamariana, sao de alempanahy ny fanjakana ka hoe misy ambadika izao fanambarana ataonay izao fa tsorinay etony fa mitaky ny zonay izahay sy fiara-miory no ataonay eto. Manana ny asany ambaratonga ambony ary mila tonga saina sy mijoro tsika mpianatra hamerenana izany asintsika izany. Programme manentana izahay filohan'ny mpianatra 2020 eto Antananarivo ho antsika mpianatra rehetra ery Madagasikara mba hanao akanjo mainty
amin'ny alatsinainy ho avy izao ho fanamariana fiaraha-miory ho any tsy taritany mpianatra 22 régions eto Antananarivo programme eto Antananarivo zany resahanay eo amin'ny fast food ny rendez-vous-tsika manao akanjo mainty amin'ny alatsinainy amin'ny 10 ora arivo masina ny ambaratonga ambony toy ny etsika ny mpianatra atao barika 5 omaly dia akoatrany nafatesana mpianatra sy naratrana mpianatra hafa dia fantatra ihany koa fa mahi nisy nandoro alina ilay trano lehibe izay misy ny rihana ilay antsoina hoe R+3 izay fitehirizana ireo atota taratasy maro nitondra fanampanazavana misy kokoa momba izay moa ireo mpianatra androany araha fanadidina entiny MPS Thomasina. Tsy fantatra mazavatra eto na mpianatra na mpanararoatra no nandroba atao amin'ny université sy nandoro ireo taratasy alina. Revo raikitra ny sakorika nandosa ny lefa niala tato amin'ny enceinte campus universitaire ny mpianatra. Ary revo nitsoka niala tato ny mpianatra dia niditra ny mpanararoatra. Eto dia manome toky ary tsy afaka hiteny koa hoe 100% hoe tsy mpianatra na hoe mpianatra ny olona tao. Fa nitanay maso ireo tompoko ny akamaroan'ireo olona nandoro sy nandromba tao amin'ny R+3 dia tsy mpianatra avokoa. Tsy zahay fa eo mbola iroso amin'ny fanadidina ngamba ry zareo makasika an'izay zavatra zay fa noho ny sakorika dia maro tamin'ireo mpianatra no niala tato anatin'ny enceinte université barika 5 nandosa niala tato satria hoe hoe tifitra vararaka tato anatin'ny enceinte ny zavatra nitranga mbola ato anatin'ny enceinte universitaire barika 5 io zaza naty io zany hoe manana ny franchise universitaire zay moa veny levena le franchise universitaire lena nanamelika ny fitifirana mitady izay tomponantoka amin'izay ary ny sazy mafy sahaza azy mety ny fitakiana ho iatrany izy ireo raha tsy hita ny marina hitanay maso zovy tompony andraikitsy nitifitra le olo nitifitra zovy maramila nitifitra ary mila hitanay maso izy afaka amin'ny asanazy migadra zay vao zay mangigny mila hitanay ka fa tsy vitany miala fo zavitotoko sy hafa mba mira mahazo azy ka ary magnantegna zay fa zanabaoaka zay io olo tokony arovagna ary olo mananjo eto amin'ny Madagaskaranay ka bourse anay tsy nina mafy bourse na viany grève ty bourse na viany ny falisagna namanay bourse tompoko mila miboaka ary mila feno 4 mois bourse io tsy ela toy kosa ny fitantarany solotena mpianatra tamin'ny zavatranga omaly ka natonga faharatrana sy fahafatesana rehefa niraikitra sakory tao sika hoe adiny ray teo ngamba nanvoan'le sakorika ny amafiny ny fafandonana zareo efa nomboka niditra amin'le 2e degré satria le grenade fumigène ngamba naverany vitan'le mpianatra namerana azy any amin'zareo dia rehefa amin'ny ilany akavian'ny le RN2 zany tany le défense niditra dia amin'ny ilany akavan'ny ary misy olona police FIP eo amin'ny 2 barrette na 1 barrette ngamba le police telo nasay le commandant niambina teny dia le police telo reto tavela tety tavela zany zay tafiditra tao amin'ny RN2 dia nisy mpianatra koa avy aty ambadika aty niditra avy amin'ny RN2 ambadika ary anasakana zareo tamin'ny voany teo dia nefa zareo niala le ray zareo ngamba ataoko hoe sisy basy hoe entina miady amin'le grève zany fa tonga dia bala réel le aminazy raha ny fahitavako anazy dia ny ray voalohany nandeha tonga dia nitifitra bala réel tamin'le vavahady misy mpianatra hafa ngamba ankendreny fa sy voany dia le faharoa niala fotsiny izy dia le fahatelo amin'izay iny nanao 2 bala coupar koa ngamba le balany navoan'ny feny ray dia navoan'ny tratra fa le mpianatra voa tamin'ny tratra iny efa voatifitra talohan'le défense le bala blanc dia sisy balle perdu zany teo fa fananina nitifitra misy le police FIP le izy fanteraka resabe tena nivony tambajotra tserasera ny fampidirany ben'ny tanàna commune Ambohitrimanjaka piasa vaovao nitondra fanazavana mikasika izay indrindra moa androany ny secrétaire général ny commune ary ny fanadidina entiny Jessica Miray sy Tahirinena Ranarnirino nandeha niresaka tena nivony tambajotra tserasera fa mandany vola amin'ny fampidirana piasa vaovao ny ben'ny tanàna ny commune Ambohitrimanjaka atao initsony piasa angatsy efa misy ao no ampiditra indray hoy ny fanesoesony enina mianaday ireo piasa vaovao ary sy nisy fanesorana amin'ny piasa teo aloha dia ingamba ataoko kosa fa ohatrandroatra ny zava-mitranga rehetrarehetra rehefa misolo mera manana mba élément sy équipany izy mety ny hoe fantana fa mety ahatsara ny fitantanana ianao anatin'ny tanàna anankiray
ary marina moa fa mibe ny tanàna raha niditra reo tsisy kosa aloha ny hoe ndeha nandroka mpiasa izy fa nitrakefa nanana teo aloha nampidirana andreo mpiasa vaovao anampy izany faiza manao zany ary endrika reo moa ary raha malala ny mahitsika ny amin'ny resaka tetibola niditra teto anivon'ny commune ka ao anatin'izany nidiran'ny mpiasa vaovao sy ny tranainy ny ara-ny asa nahafahana nanao ny asa mandroso ka nanahazo betsaka ho an'ny commune pour fomvano nahafahana ny asa satria raha ny fanjakana tsy nisy vola nomena fanjakana nahafahana manatanteraka ny asa fa dia budget autonome ao anatiny nahafahana miasa manatanteraka ny asa rehetra eto anivon'ny commune. Tsara ny manamarika fa mahaleo tena tanteraka ny commune ity amin'ny fampandrosoana ny tanàna tsy nisitraka fanampiana avy amin'ny fanjakana Foibe fa tamin'ny alalan'ny etra manontolo. Ny vaovao fitaterana anabakabaka kosa indray dia nototosaina androany maraina zany teny amin'ny aéroport de Madagascar na ny Adema Ivato ny fifanaovatsony famindram-pahefana teo amin'ny tale teo aloha sy ny tale vaovao tena toerana nanao fanedadiana Jessica Miray sy Tahirinena Ranarnirina. Ny 20 febroary 2019 no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny didim-panjakana nanorenana ny Adema izany hoe 30 taona amin'ity taona ity. 20 ny seranam-piaramanidina nomena no tantanin'ny Adema tamin'izany mandritra ny 20 taona ary niova isaky ny 5 taona taty aoriana. Efa 9 amin'izao ny seranam-piaramanidina tantaniny manerana ny nosy, ny 10 amin'ireo lehibe ary 97 kely. Misedra olana tanteraka ny orinasa amin'izao noho ny krizin'ny Covid-19. Ny tsy fisiany sidina sy ny fidiny sisy tany. Ny totongana hatramin'ny 70 isanjato ny fidiram-bola ka voatery niditrosa. Satria le fiantraikan'ny Covid-19 tamin'ny taona lasa dia niteraka fahabangana lehibe noho ny fitotongan'ilay ataontsika hoe ny trafika teo amin'ny seranam-piaramanidina. Satria nitotongana hatrany amin'ny ataontsika hoe 90% ny trafika izay nieritreretinao tongavana no tsy nisy, izany hoe négatif 90% zany ny trafika. Midika zany fa nihena koa zany le vola niditra tety amin'ny tapim-bola ny Adema tamin'ny taona 2020 izay mbola mitohy moa zany ankehitriny satria ny sistany mbola tsy misokatra nefa ny sistany ilay vola régional no mitondra 85% ny ataontsika le produit aéronautique paty amin'ny orinasa. Noho izany dia kely zany le vola no hiditra amin'ny lafiny fifamoivoizana anabakabaka aloha. Anankiray an'ireo zany dia misy nantsany hoe redevance concession izay omeny Ravinala airport makaty amin'ny Adema izy io noho ny fanalana n'ilay aéroport faneva manohy ny l'exploitation zany amin'ny folo. Dia io koa moa zany samy tratry ny fahasahiranana ny rotota dia mbola tsy paye zany ny taona 2020 ary na tonga antsika nanao antsoavy teo amin'ny fidroan-manjakana hoe inona ny tokony atao mangataka zay fanampiana mba ahafahany fanjakana miresaka amin'ny ravina aéroport mba ahafahana mandohy vola izay mitetina 3 millions d'euros isan-taona izy io. Zay zany contrepartie le fisendra ireo nefa tsy makatemina demaly izy ny fahasahiranana ihany koa ny amin'izareo nitrosa betsaka tena mandeha amina milliard ariary mahery any amin'ny dizaine de milliards d'ariary zany. Androany natao tety amin'ny Adema ny famindram-pahefana teo amin'ny tale général teo aloha sy ny vaovao. Voalohany tao anatin'ny 30 taona izay no nanokafana ny tolotra ho an'ny be sy ny maro izay ho tale général ny orinasa ka voatendro général vaovao i Jean Germain Andrianiaina ny solotoerana amin'ny tale général teo aloha Ersan Andriamiafy. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray noentsika maneho ny fiarana amin'ity arivariva ity niotra ny iray etsy isa ny olona nodandry noho ny coronavirus atao anatin'ny kontinanta afrikana raha araka ny tatitra izay navoaka ny teo anivo ny vondrona iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana na ny OMS izany. Araor ny atsiprian'izay entin-dravy razavy-mahenina sy toky Ramarola. Niditra tao anatin'ny antsoina hoe vague faharoa i Afrika ho an'ny tranga telo tapitrisa mahery voatily fa mitondra ny tsimikaretina raha etsy teo eo ny namony aina hatramin'ny isin'ny aretina. Manay mbola itombony isio anefa ny onivon'ny OMS maro ireo tranga tsy fantatra satria antotanisy avy isaky ny firenena ireo voaray ireo. Maro amin'ireo firenena no manana fitaovana fitirina PCR ao renivohitra saingy tsy ahitana izany ny tontolo ambanivohitra raha ny fanazavana nentina mpitsabo iray Emmanuel Baron. Ny Afrika Atsimo no firenena tena vomafy noho ny fianaky ny Covid-19
saika ny atsasaky ny mponina no voatily fa marary avokoa raha nitotanisana ataon'ireo manam-pahaizana afrikanina tatsimo efa nananika ny efatralina sy ray atsy ihany isan'ny olona namoniainy miaraka amin'ireo nodimandry noho ny aretina hafa olona napetraka nefa tsy hany manavaka ireo mety voan'ny covid-19 na tsy ka nahatonga anisan'ny fangaro fantatra fa manomboka amin'ny herinandro ity ny fanaovam-bakisiny ao Afrika Atsimo ka ny 70 isanjaton'ny mponina no vinavinay no vita vaksiny hatramin'ny faran'ny taona ho ny tompona andraikitra. Ny vavaon'ny politika kosa indray no rosanao manomboka eto mandeha amin'izao fotoana izao ny fampitahorana maro isan-karazany miatra amin'ireo mpitarika ny miara-manonja izay miseho amin'ny endro maro samihafa moa izany rehetra izany nitondra fanazavana mikasika izay indrindra moa androany ny teo anivon'ny RMDM arao fanedediana eo amin'ny sary Sirindra-Tsariny Andry Rakotombalala. Tsy mahagaga ny mpanara-bavao intsony ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana sy ny mpomba azy na eo amin'ny lafiny fitantanana amin'ny firenena izany na eo amin'ny fietsiny amin'ny mpanohitra. Matahotra mafy ny ivoan'ny marina izy ireo ka ataony avokoa ny fomba rehetra ampitahorany ny mpitarika ny miara-manonja sy ny solombavambahoaka. Tatitra ho an'ny vahoaka no ataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny rampitso izay voasoratra anatin'ny lalam-panorenana kanefa dia fandragandragana fisaorana no asetrin'izany. Manambotra tokony sy manaraka ny lalàna fa mampiasa dictature zany. Sy mbola misy fitondram-panjakana presidentira ka haritra fitondrana eto amin'ny tany sy fanjakana. Maro zay mpitondra eran'izao tontolo zao nampiasa fa sy rehefa ny vahoaka tapa-kevitra satria io fitondrana io meny vahoaka anazy fahefana meny vahoaka anazy ka rehefa isorony ny vahoaka zany sy matana ny vahoaka zay revinareo any Birmania amin'ireo fotoana zao partout amin'izao andalambe daholo ka sy hitako atahorana zay revinareo gilet jaune sy hitako atahorana fa ny mpitondra fanjakana moa raha vao misy olo mivorivory dia fa matao sady fa atao hanongana anazy satria sy mahay mitatagna izy rehefa sy mahay mitatagna izy dia mongana ho azy ka arakaraka ny tatitra ataony solombavambahoaka rapiso no andraisan'ny vahoaka ny fanapahan-kevina zay ny tatitrinareo dia horaisiny vahoaka dia ho azanony eo ve tatitra io sa nolotoizany ny vahoaka amin'izay zany miala ny solombavambahoaka fa ny vahoaka amin'izay zany no hitsasehatra hitaky any zavatra sy mety zay ndraindray ny solombavambahoaka. Ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara moa dia namerina trany ny fiantsony ny vahoaka ho tonga maro ho an'ny rampitso. Mbola ho averinay fanirony, fanitelo, fanefany fa mbola miantso izahay ny antsika rehetra eto Antananarivo na izay mandalo eto Antananarivo mba ho tonga ifanotrona amin'ireo solombavambahoaka ny asabotsy faha-20 ny volana febroary taona 2024. Mety maro ireo sakatsaka na fampitahorana sy ireo raha matahora maro samihafa fa izahay dia manome toky anareo aza matahotra fa tanindrazana iombonana Madagasikara ka adiditsika ny miaro ty tanindrazantsika ty ka samia tongava maro fa ny akanga maro tsy vakinamboa ary ny mitabe tsy lany mamba. Famalona ny famonona ilay mpianatra tany Barika 10 Omaly tena maoka fanambarana ihany koa androany ny rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM atetsy amin'ny QG ny antoko team etsy ampandrana androany aroaro ny fanedediana eo amin'ny sary Sirindra-Tsariny Andry Rakotombalala hatrany. Erisetra izay no azo ilazana ny erim-pamoretana ny tranga tany Barika 10 Omaly iny nolazain'ny mpoma fitondram-panjakana fa balle perdu inona faty ilay tovolahy 17 taona iny kanefa dia voty eo amin'ny tataviany ity farany nijoro ny RMDM ary tsy manaiky ny tranga toy ireny. Fanambarana izahay rodobe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM manoloana ny RC fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fampiasana ireo mpitandro filaminana tao amin'ny université ny Barika 10 Toamasina Omaly lakamisy faha 17 febroary taona 2024
namoizana hain'ny mpianatra iray teo ampitakina ny zony dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, manameloka amin'ny herina rehetra ny fampiasana ny mpitandro filaminana ho hery famoretana. Faharoa, miondrika amin'ny alahelo manoloana ny fahafatesana nahazo izany zanaka malagasy izany. Fahatelo, miara-miory amin'ireo ray aman-dreny manamanjoa ary mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Fahaefatra, mirary fahasitranana aingana ho an'ireo mpianatra izay mbola tsaboina eny amin'ny hôpitalibe ny Toamasina. Natao teto Antananarivo androany zoma fa 7 ny volana febroary taona 2022. Fa ho an'ny tatitra izay ataon'ny solombavam-bahoaka raha ampitso etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey dia nitondra ny heviny ihany koa ny fikambanana maro miaraka amin'ny RMDM androany. Fanavotam-pirenena no antony hitsanganan'izy ireo manoloana ny fantrana lalina manjo ny firenena sy ny malagasy iray manontolo. Ary ny fanadihadiana eo amin'ny sary Sirindra-Tsany Andry Rakotomalala hatrany. Anjato ny mpikambana ao anatin'ny firaisan-kina ny fikambanana miaro ny fahamarinana manerana ny Madagasikara. Miaina anatin'ny fiarahamonina izy ireo ary mahatsapa ny fahasarotan'ny fiainana iainan'ny malagasy iray manontolo noho ny tsy fahaiza-mitatana ny mpitondra fanjakana. Miantso ny vahoaka ho tonga maro iain'ny tatitra ataon'ny solombavam-bahoaka izy ireo ho an'ny raha ampitso. Manoloana ny zava-misy miseho eto amin'ny firenena ankehitriny dia tsisy tsy mikaikaiky eto amin'ny ty tanindrazana malalantsika ity. Na aiza le ka misy ny hetsika ho ataon'ireo solombavam-bahoaka eto Antananarivo renivohitra raha pitso izay azo antoka fa ahafantaran'ny vahoaka ny zava-miafina sy ny tokony ho fantany bebe kokoa. Dia mijoro izay fikambanana reto antena hoe sakina ny fikambanana miaro ny fahamarinana. Mitona ny olona izay satria azo antoka fa ireo solombavam-bahoaka izay anao tatitra ao sy anodina azy koa lazany marina, lazany amin'ny fomba mangara manentana antsika rehetrarehetra eto Antananarivo ho tonga maro hiatrika an'izany. Ny tanjona dia izao ialany ty fahamarinana sy fomba fanapotehana ny firenena izay miseho eto amin'ny firenena ankehitriny io. Tena miatra ny anaty vilanisa tokantrano ny zava-misy satria ny mananasa kely potehana, ny tsy anasa moa efa antaonany maro izay mivery, ny zaza tsy an-tsekoly, ny salama tsy afaka mitsabo tena intsony. Eo anatreha dia mifanatony zany ny vondrona hitondra ny anjara borikinay amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Ho avy anatevina ireo vahoaka iain'ny tatitra ataon'ireo solombavam-bahoaka avokoa moa ireo mpikambana ao anatin'ity fikambanana ity. Fanisy androany ny atrikasa no tanterahany solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka niaraka tamin'ireo mpandraraha isan-tsokatsiny eto Madagasikara atao amin'ny Carlton Anosy. Atao anatin'izany no nanatsikafonany ny afera maloto ny fanjakana rehetra mikasika ny ara-toekarena eto Madagasikara. Nanatrika izany tena toerana moa ny namana mpanao gazety Anjavandre Maefa sy Mateo Prince. Tantsa avokoa ny 80% ny vahoaka malagasy izany hoe ny fambolena sy ny fiompiana ny tena mba toerana amin'ny fiainana ankamaroan'ny vahoaka. Miankina betsaka amin'ireo sehatra ireo araka izany ny toekaren'ny Madagasikara. Amin'izao anefa dia misedra olana goavana ireo mpandraraha madinika vokatry ny amehana ara-pahasalamana. Tsy hain'ny fanjakana raha teo ny mijery ny tena lahara-pahamehana hany ka ny vahiny indray no mahazo tombon-dainy amin'ny fandraharany eto Madagasikara. Tonga tena faran'izay tsotra tokony afaka vala amintsika miteny izao dia zay tena message tiako pasena amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Point faran'izay tsotra dia resaka dialogue entre privé sy ny public. Ohatra zany manapa-kevitra ny fanjakana hoe idina daholo ny frontière. Inona
base iangana hoe fanidina frontière maninona izy tsy miresaka amin'ny mpiasan'ny fahasalamana aloha dia miresaka amin'ny mpandrara dia rehefa enogna ny hevitran'olona rehetra zay vao manidy an'ilay frontière azontsika le tiako tenenina zany hoe manapa-kevitra fotsiny zany le fanjakana fa tsy manontany mpamboly vary hoe ahoana marina moa raha ilainao mba ahafahanao mamboly vary izy tsy manontany fa tonga dia manapa-kevitra izy hoe anafatra vary avy niverany dia amena vary malagasy tsy aloana amena ny monsieur andriantanana firy miliara na fahanantany mba varinao ny vidin'ny fanjakana zany hitako normal donc agny zany le problème le fanjakana mihitsy zany amintsika miteny zao vao maika mampiazakazaka ny crise économique sociale manologna ny fanapa-kevitra raisiny zany zay tsy mandeha milona manapa-kevitra zareo anao stade marobe en plein covid ankoatr'izay dia nomporofony ty solo-mahoaka ny Madagasikara voafidy tao masiny ity anko fa olombitsy ary olona akaiky ny fitondrana ihany no mofeny teo karena sy ny arena misy eto Madagasikara tia rehefa manondrana entana zany anao le Chine andefa conteneur anao na andefa bateau conventionnel dia tsy maintsy mahazo autorisation ny président GEL monsieur Thierry Samsamian dia tsy maintsy misy signature de monsieur Mamara Vatomanga io pourquoi tieko ino ny antony tieko ino titre ny tany sy firenena tieko fa raha tsy signature de Mamara Vatomanga tsy mahazo mandeha le Chino za zao rehefa mihainy mpianatra any aminay any avana sava voe marandapa sambava sasisa na nalanjorofo sy namany tsy mihinan-kanina zareo satria ray aman-dreny tsy afaka mandefa vola satria tsy mandeha lavany noho le fanjakana zany miimpose hoe $250 le kilo nefa tokony 150 dia tsisy mividy le mpandrara dia comme par hasard misy magie misy mpandrara anankiray mividy ary vaovaovao tsy arahana amin'ny lavany dia izy mividy jusqu'à 300 tonnes 300 tonnes vidiny dia amidiny $150 indray le mivany any nefa izy manery olo jiaby tsy maintsy $250 dia nenazy amidy $250 donc zany misy verrouillage jusqu'à monopole de la vanille eto zao amitsika miteny zao ka mila mitandriny ny mpandrara vanille jiaby mila mitandrina ireo mpanondrana la vanille ary satria kelikely eo dia lasa monopole koa ny vanille tsy hitaza-potsiny manoloana izany anefa ny tenako sy ireo mpiaradia amiko hiatrany ity solo-mahom-bahoaka ity ka hiady ho an'ny tombontsoa ny vahoaka malagasy rehetra manoloana ny fanaovana tantely efa-drakotra ny arem-pirenena eto Madagasikara fandeha verenantsika kely ny zava-nitranga atao barika dimy omaly dia nitondra ny fomba fijeriny sy ny fanehoan-keviny androany ny mpisolo vava sy mpahalalana maître Willy Razafinjatovo sy ny solombavam-bahoaka iray voafidy tao Tomasina tao Anjavandrimaefa Mateo Prince ao anatin'ny volana vitsy izay dia sesalany ny fitokonan'ireo mpianatra Isy-Atsokajiny eny anivon'ny Université Mpanjakana saika mitovy avokoa ny antony fitokonana dia ny olana vatsim-pianarana ny mampalahelo anefa dia mpitano filaminana trano no arangaranga amin'ireo mpianatra mitako ny zon'ireo nisy mihitsy aza ny mpianatra no namoy vokatry ny tifitra nahazo azy moa ve izy tombontsoa ho an'ny fanjakana malagasy izany betsaka ny tolona natrehako hatramin'ny 72 fa raha vao misy raha latsaka indrindra fa zaza zanaky ny malagasy tsy fikasikasika mihitsy zany ça c'est interdit ça c'est sacré pour les malgaches sacré ho an'ny malagasy hoe ny zanany alatsanao raha zany tsy tatiny gasy zany na olo dehibe ary tsy tatiny malagasy tsy tatiny malagasy na olo dehibe azy indrindra fa ny zanany mampitandrina anareo reo mpitondra asa manao ny fa samy malagasy tsika za zoky ray aman-dreny tena amareo zao ary zanony asa manao ny otsononareo aza mandatsatra zany za mieritreritra fa hoe raha mbola tia ny fanjakana amin'izao fotoana zao ny tondra manaraka aza mamono olona mihitsy tsy natao amono olona ny mpitandro filaminana ho hatrany maître Olala za zany milaza hoe asa tao an'izany zanatsika asa volona zanatsika asa volona tanora malagasy tsy mety zany raha misy zavatra tsy mety be dia be ray aman-dreny afantenatra am'izay mba manampy koa ny tenako maray aman-dreny aho hoe oka ifandantona reny olona eo ka ifampiteny fanazava
fa tsisy famonotsika satria ny miaramila atsika zanatsika ny polisy ange natao hiaro ny sistany hiaro ny firenena ny hiaro ny vahoaka nefa ireo ndray lasa mamono ny vahoaka dia ino mary ty mahazo atsika ty nozon'Andriamanitra ve tsika hoe natao hiaro ndray ty lasa mamono. Akoatra izay dia manameloka tanteraka ny fihetsika nataon'ireo mpitandro filaminana tao masina omaly ihany koa ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana. Satria zay dia manameloka ny herisetra rehetra indrindrindra tao amin'ny mpianatra izay tsy namon'olona tsy naninona sy nitsinona fa mitako ny zony. Fa mahalona ny zavaniseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia nisy ihany koa androany ny fanambarana izay nataony teo anivon'ny RMDM na sampana Toliara. Andao raha itsika avetranary izay fanambarana izay entiny Germaine Menjanary teo amin'ny sariny toky Ramarla. Omaly no namoaka fanambarana teo anivon'ny RMDM sampana Toliara. Toy izao no vakin'izay fanambarana izay. Ny RMDM faritany Toliara ahitana ny faritra efatra: Atsimo-Andrefana, Androy, Anosy, Menabe, izay nivory teto Toliara ny alakamisy 8 ny volana febroary 2024. Manao izao fanambarana izao. Manoana tsy misy fepetra ny tatitra ataon'ny solombavambahoaka lany tao Antananarivo tamin'ny anarany Antokotimy ary ao anatiny arrondissement miisa 4 izay mitarika ny ekipa ny miara-manonja. Makasitraka ny foko 20 sy ny mpanohitra mivondrona ao amin'ny RMDM ary mivondrona ao amin'ny panorama sy ny erivelona rehetra mizotra sy mifanometanana ho fanarenana ny firenena. Manamafy ny firaisan-kina hita maso sy fasahina mijoro anavitra ny vahoaka malagasy latsaka anatin'ny fahantrana lalina sy fahasahiranana tsy hitanohanoho ary ny asandahalo jerim-potsiny toy ny tany lavoana. Tany anjakan'ny tsy fanaran-dalàna eto Madagasikara ataon'ny mpitondra ankehitriny. Mila fandrosoana sy fandriam-pahalemana ny vahoaka malagasy fa tsy mila hoerahoera lavareny izao. Ny rodobe ny mpanohitra aty amin'ny faritany Toliara maneho ny fiombonam-po sy saina ary fanahy aminareo. Sahia mijoro amin'ny fitariana amonjena sy anavotana ny tanyrazana mba ho avy ny taranaka faramandimby. Manameloka ny herisetra sy ny fandrasan-dra natao tamin'ny mpianatra tsy manan-tsiny tany Tomasina tamin'ny omaly 12 ny volana febroary 2024. Miarahory amin'ny fianakaviany ny manamanjo ny RMDM faritany ny Toliara. Fa makasika kosa ny zavantranga tany Tomasina omaly iny dia manao sesilany ankehitriny ny faneho-kevitra momba iny tranga omaly iny. Ny ekipan'ny miara-manonja androany dia namoaka ny heviny malona iny tranga mampalahelo iny. Arao fanadidina entiny Germaine Menjanary eo amin'ny sariny toky Ramarla. Mitondra ny teny fampiononana feno ho an'ny fianakaviany ilay mpianatra namoy ny ainy tany Tomasina ny miara-manonja. Mampalahelo fa ataony mpitondra ankehitriny tsinotsinony ny hoavin'ireo tanora hoy izy ireo. Mila mifanometanana anavitra ny firenena ny vahoaka malagasy fa tsy rariny intsony izao vitan-tanana izao ho hiatrany ny farazavana. Mamerina ihany koa ny teny fampiononana ho an'ireo ray aman-dreny izay namoy zanaka. Ireo namoy ray tapoa, namoy zandry, namoy anata. Amin'ny vaka dia vaka ny tenanay raha iresaka eto ny amin'ny izay hoe rahalahy maty ny balan'ny mpitandro filaminana izay satria raha zavatra fa nantenainy ho valiny dia bala mahafaty namozana aina no setrin'izay fangatana izay azo atao hoe zoko ngely izy zoan'ilay mpianatra mihitsy noho ny anoanana fa dia izay zany nifantatry ny fanjakana mety ny hoe raha ohatra ka mitaky an'izany ny mpianatra dia vonoy ho faty ihany fa manelingelina ngo dia manakontana atsika ngo dia efa klasena koa zany ny mpianatra mitaky an'izao ny hoe fahavalo-pirenena ka ny fahavalo-pirenena dia ny maty mapety azy hitatsika amin'izany zany ny fitondranantsika vahoaka malagasy rehetra. Tsy tongatonga ho azy ny fitokonana etsero io indrindra fa amin'ireo université saika manerana nosy. Ny fanjakana sy izay eo akaiky ny andry ary ny fanatika no any sisa mahita fa mandroso i Madagasikara ary isan'ny sangany amin'ireo firenena aty Afrika. Tao anatin'izay roa taona ny tantaran'izy ireo ny firenena izay. Ary zay dia mbola hotsindritsika hoe ianareo mpitandro filaminana dia tokony hanana fifehezantena manoloana ny baiko izay omeny ny fahefanam-panatanteraka manodidina zany ataontsika hoe fampiasana hery ary tena hoe ilainy amin'ny fianarana mba hahatonga anazy olombanina ohatra ny zanak'olona rehetra tafita kanjo dia hatratrany akasiparana amin'ny alalana
fitifirana avy amin'ana fitaovam-piadiana tokony atao iarovana an'le vahoaka amin'ny asan-dahalo dia lasa any amin'ny mpianatra mitaky ny zoany no iarana zany misy amin'izy ireo mbola maratra izay mbola tsabona amin'izao fotoana izao dia avy eo nefa le fitondram-panjakana rehefa mitranga le zavatra mitranga dia tonga amin'izay ve dodododana dia tsapa alahelo an'le fianakaviana manamanjo dia mba hitanareo correct ve zany zavatra zany ao anatin'le izy zany le zavatra ataontsika hoe mila fieritreretana tsara alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra ary ny mpitandro filaminana na tia ny mpitandro filaminana na tsy tia ny mpitandro filaminana manaraka ho an-tsainao zay nitifitra n'iny rahalahy iny ianao hoe namon'olona ianao tamin'iny ary ny antony namonoanao le olona tsy hoe mpangalatra izy tsy hoe dahalo izy fa hitaky ny zoany izy amin'ny vatsim-pianarany tsy azy ary tadidio fa mananjina zany aina zany satria ny aina n'Andriamanitra tsy universitaire ihany no mitokona amin'izao fotoana izao fa saika manerana nosy nanomboka ny fiandohany ity volana ity anao ahoana no avin'ny firenena faniavaka kosa ny fandarana miara-manonja androany satria dia nisy ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena maro samihafa izay tonga teto amin'ny MPS Anosipatrana. Andao arahintsika avy hatrany ary ny faneho-kevitra ireo olona izay nandray anjara nandritra izany. Ny ravany ny gymnase lazaina famboarana vetivety mandrakity androany. Ny ravany tsy ny ravany moa zany fa ny takonany ny maison de la culture. Zany maison de la culture ny Majunga zany tsisy trano ohatran'izany izay tamin'ny andro ny ministre paix à son âme Gisèle Rabessahaly nanaovana an'izany tena construction matanjaka takonany satria tsy tiany ho taritra mazava. Ny lalana ao atapy-tanàna izay nataony président Ravalomanana Iaraha-Mahita tamin'izy nitondra reny tany amin'ny 2003 mbola mitsangana izy hatramin'izao nefa falodoka tsisy fanarenana. Raha gova dia mamenatra ihany satria tsy ao anatina lalam-pahalalana malagasy ny zavatra zany fa dia mamenatra izany koa mbola mampatonga ny hoe aleo miona ny député milaza ny marina rapitso fa tsy vitany fimenonana ny tokantrano izy ty na eny an-dalana fa aleo maso mahita sofina mandre aty amin'ny toerana efa leo an'ity le fiainana ao tokantrano tsisy ny vary tsisy ny anna lafo be ny makary makaty ajanony daholo zany fa andao daholo manaitana antsika rehetra ho maro be zany ho avy ienao ireo député antsika rehetra ireo ry zareo raha saha mihitsy dia isorantsika izy dia manantena fahatongava antsika reny mpianakaviana maro eto ny fianakaviana eto ny vady eto ny zanaka. Fa mahalona ny fanakorontanana sy ny fanakatsakanana izay ataony eo anivon'ny fitondrana foibe momba ny tatitra rapitso dia nisy ny toromarika vaovao izay nomeny ny solombavambahoaka ny Madagasikara androany. Arora fanadidina entin Germaine Menjanary teo amin'ny sary sy rindra-tsary ny toky Ramarola. Ny vahoaka no tompony teny farany hoy ny solombavambahoaka timy tao amin'ny fandarana miara-manonja androany. Afatra ny antefa amin'ny vahoaka n'Antananarivo sy ny vahoaka malagasy rehetra. Ampy zay ny fianona fampanantenana pokaty. Raha voasakana ny kianjan'ny demokrasia dia mazava lalakizorana fa ny kianjan'ny 13 Mai ho an'ny tatitra rampitso. Zay tsy nangataka lalana tany amin'ny préfet Antananarivo. Dikan'izany tsy miandry valy ny avy aminazy akory zay ka le valy teny nataony préfet Antananarivo moa zany ho anay dia ohatran'ireny lettre valiana ohatran'ny mahazatra reny fotsiny le izy dia mivakina dia mijanona eo. Izao nefa satria be ny tanàna ny teny hoe Ambojatofo tsy azonareo ampiasaina any amin'ny toerana malany anareo hafa nanaovana fa zay Ambojatofo eo dia ny tenako zay lany teto boriboritany voalohany milaza fa eo amin'ny 13 Mai toerana nalany akoho eo amin'ny 13 Mai eo ary re satria sy bazimbainareo ho tanareo fady le kianjan'ny demokrasia folenareo au pied amin'ny teny frantsay nitsakitsahanareo zany kianjan'ny demokrasia zany nataonareo tsinitsininy zany kanefa le filoham-pirenena tamin'ny fotoanandro ny tokanan'io io Ambojatofo io zay fanarahanareo ao fa ny fantatro zany manomboka izao dia eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai ty raha ty no atao rehefa tsy avelanareo manao amin'ny kianjan'ny Ambojatofo zay dia tsy misalasala amin'intsony mikisaka ery amin'ny kianjan'ny 13 Mai ka rehefa tsy avelanareo fa niteny foana izay aza terenareo zay anao zavatra hafa. Mazava ny voalazan'ny lalàna fa fampafantarana fa tsy fangatahana alalana no atao amin'ny préfecture ka mitandro ny fandriam-pahalemana no atao ny mpitandro ny filaminana. Ny préfecture nefa
laza fa tsy nahazo alalana io tatitra io mody tsy mahay lalàna ve nilaza ho ny mofara fa eny amin'ny kianjany somandrakizay no azo anatanterahana ny fiaonan'ny solombavam-bahoaka Antananarivo renivohitra amin'ny vahoaka isika tsy miditra amin'izany tsy misy arak'izany ny fiovan'ny fandaram-potoana rapitso afa-tsy ny toerana raha tokana nisy mifanakanana ny kianjana Ambojatovo izay tokony anatanterahany solombavam-bahoaka ny tatitra io izy kosa ny rojom-bavaka ho atao ety amin'ny MPS mandritra ny hetsika rampitso Ini fanadadininy akoa ry tokolasy toko vavy netiko manakatona ny fampalalam-bavao amin'ity androany ity hisoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hisorana koa ry teknisiana sy ny mpanao gazety niarany sala nanatotosa izao fampalalam-bavao izao samio samtsarary tokolasy topoko vavy